Kingam-panahy na mpitondrano lohateny hoe fitiavan-tena. Raha ny olona rehetra no tia tena dia ho semba tokoa ny hoavin'ny firenena. Firenena tsy hovanona no anjakan'ny fitiavan-tena. Firenena tena mampalahelo tokoa satria ahitana zavatra ankaterena. Miova amin'ny toetra ary mba mahaiza mizara. Tsy mila asiana arakaraka izay atao fa izay nanao akory tsy ho diso anjara. Tiavo ny tenany tsirairay tahaka ny tenanao, nefa tsy dia terena loatra fa manaova ihany izay tokony azo atao. Fivoarana amin'ny fahatsarana no takiana eto. Asio any amin'izay ny fomba ratsy, na hoe ario any amin'izay ny fomba ratsy, fa dia efa heno izay ka tonga dia raiketo. Ny olona tia namana matetika no malala tanana mihitsy. Ka rehefa raikitra ny fampizarana dia ampitoviany daholo ary tena tsy mba mitsitsy. Ka izay no nahatafiditra azy ao anatin'ny voambolana hoe ny soa no fianatra. Ka tsaharo manomboka eto amin'izay zany ny fitiavan-tena fa tsy mahalasa lavitra. Mpanoratra izaho, Patrik. Kingam-panahy na mpitondrano lohateny hoe hafatra en alphabet. A. Ny filoham-pirenena dia tsy maintsy manana ny mandat. B. Tena bobaka ao Antananarivo tokoa ireo taxi be. C. Ny vrai pilote rehetra dia tsy maintsy manana ny baka série C. D. Anisany mba dessin animé tsara qualité koa ny 3D. E. Mpanakanto vahiny malaza raha igny iray Mathieu. F. Mpihira tena tsy ambanin-javatra tokoa Ray Le Cerf. G. Tandremo fa dikan'ny loza amin'ny teny vahiny ny hoe danger. H. Ilaina ny fivavahana mandrakariva ankoatran'ny samedi sy dimanche. I. Maître karaté ary tena mafy be i Bruce Lee. J. Tadiavo any amin'ny YouTube ny film hoe Jumanji. K. Maro ny film tena tsara fa henjana. Raha mbola niany boyka. L. Aza mba atao ny manambany olona ohatra toy ny ireo makorelina. M. Mpanakanto Amerikanina manana ny lazany i Boney M. N. Misy eto an-tany ilay appareil atao hoe test ADN. O. Rehefa misy ny ady
dia tsy voatery hisy ny KO. P. Rehefa mividy salon complet dia tsy salon izay raha tsy ao ny canapé. Q. Ompa sy teny ratsy amin'ny Amerikana ny hoe fuck you. R. Ao anatin'ny fiainana dia mba aza asiana wera. S. Lohatenin'ny filman'i Christophe Lambert ny hoe Fortress. T. Tsara ny fisotroana kafe kanefa aza mba atao be dia be, fa na dia zany aza adiny ny misotro dité. U. Les bœufs tirent la charrue. Fa ny mahita no atao hoe vu. V. Raha resaka asa génie dia maro ny karazana pavé. W. Ny dikan'ny sasao amin'ny teny vahiny dia hoe laver. X. Inga Keanu Reeves no anatin'ny lalaon'ny film Matrix. Y. Tsara ny maharaka ohatr'izao fa ratsy ny atao hoe taraika. E. Z. Wesley Snipes no anaran'ilay mpilalao sary mihetsika Amerikanina na mpitondra ny lohateny hoe Blade. Mpanoratra izaho Patrick. Kingam-panahy na mpitondra ny lohateny hoe ho antsika rehetra. Ho antsika rehetra izay mpiloka tandremy fa dia tena mampifintina. Ho antsika rehetra izay mpikoka atsahary izay fa dia tena mahaginkina. Ary ho antsika rehetra mahatsapa hoe mpifoka ajanony avy hatrany fa ratsy ny hoe dizina. Ho antsika rehetra mpamonjy baolina atsaharo amin'izay na dia tsara aza ny fandihizana. Ho antsika rehetra mpivarotra paraky rehetra, ianareo ny tena mahalala fa hoe tsy miziva io na fikirizana. Ho antsika rehetra mpanarato eny amoron-dranomasina, tsy misy ampahafantarina ny hoe lela troizina. Ho antsika rehetra mpanao sera dia mba atao avy amin'ny norma ihany rehefa manao ny bizina. Ho antsika rehetra mpanao maloto mba jereo ihany ny toerana tokony hipipizana. Ho antsika rehetra mpanao fanatanjahantena kosa tandremy sao dia valaka loatra ka mety hovizana. Ary ho antsika izay azona fatiky general manantona ny dokotera avy hatrany fa dia tena mahafaty izany na mahavizana.
ho antsika ireo olombelona rehetra, rehefa misy ny raha tiana dia tsy maintsy ankafizina. Tandremo anefa fa ho antsika rehetra izay tena te hamono tena, anisan'ny fanafody malaky mahavizana ny fihinanana ny poizina. Ka ho antsika rehetra mpanao ratsy rehefa tratra dia aza mba mizingizina. Ho antsika rehetra mpitondra lakana misy motera eny ambony rano, rehefa misy ny fahasimbana dia tsy maintsy taritana na hoe voizina. Fa ho antsika rehetra izay mbola manana aina, raha ny fisotro tompoko tsy tsara atao fahidizana. Ary ho antsika rehetra izay tsy manana visuel nocturne dia aza mieritreritra ny hoe tsy ahita mihitsy ny andro hariva na maizina. Ho antsika rehetra izay mpikarakara sakafo rehefa eo am-pamasana dia miafarana amin'ny fanatovoizina. Ho antsika rehetra rehefa misy ny fahatapana dia tsy maintsy tohizana. Ho antsika rehetra izay nandalo fahalalana na hoe fianarana, efa fantatsika loatra izany hoe tsy mpipanohizana. Farany ho antsika rehetra manana souvenir important sy intéressant, koa mba atao avy tsara toerana ireny fa tena tsara, indrindra rehefa tehirizina. Mpanoratra izaho Patrick. Kingam-panahy na mpitondra ny lohateny hoe information maro samihafa. Hoanina eny amin'ny temple Shaolin no ahafantarana an'ireo moanina. To aza dia mirehareha loatra eto an-tany ary aza be mokondoha. Fruit maro karazana ny boisson star toy ny soda fruit. Fort na dia maro aza ireo plus fort dia tsy maintsy mbola ho mort. 5 rehefa raikitra ny fialam-boly dia aza mba hadininy ny mijery live. 6 mpanakantona laza sy lay mahitsy raha mbola inainy 6. 7 ny chiffre 1 na 11 amin'ny teny anglisy dia 11. 8 avy eo ankavia no left, avy aty ankavanana no right. 9 ao anatin'ny album Michael Jackson ny hoe The Girl Is Mine. And 10 anisany jeu tsara koa raha ny Tekken ary terrorista nalaza tokoa raha ingahy Ben Laden. Mpanoratra izao Patrick. Kingam-panahy na mpitondra ny lohateny hoe izaho Patrick. Izaho Patrick dia lazainy sasany fa hoe teratany Jamaika.
na koa hoe teratany Afrika. Ny sasany iray moa dia milaza fa hoe iny angamba teratany Amerika. Tsy izany re no izy, fa izao no tena marina. Raha izaho Patrika dia samy malagasy mitovy ihany isika. Fa izaho Patrika dia afaka maneho endrika izay tena mampipitrapitra, ary indrindra dia tena manifika. Fa mbola izaho Patrika no afaka koa mamaha ny olana izay tena efa tsy misy fika. Eny e, Patrika no anarako. Izay ilay anarana anankiray izay azoko tamin'ny ray aman-dreniko, tsy iza izany fa ny papako sy ny mamako. Ka ho ampahafantariko sy ho ampidiriko ary ataoko ao anatin'ny nom de famille ireo taranako. Fa izaho Patrika dia anisan'ny olona tena tsy afaka miombona amin'ny ratsy. Ka raha misy tsy mety ny atao dia indraindray ihany koa izy no mba tena mba mampidy pantsy. Izaho Patrika dia anisan'ny tena tia blagy na koa hoe sangisangy. Ka raha sendra misy ny olana dia hezako hatrany ny tsy hakalagy, ary tena marina io fa tsy vandivandy. Fa mbola izaho Patrika dia anisan'ny olona tena tsara sitrapo, ary mbola be famindrapo, ary dia tena manao asa soa. Fa mbola izaho Patrika dia manana endrika masiaka koa indraindray. Fa raha ny ao am-pony dia fo mangoraka foana, satria izy dia efa eo ankavanany iray. Izaho Patrika dia lazay sasany fa hoe olona mpanao komika. Raha izaho Patrika tsy dia hoe olona mpanao komika, fa mety azo lazaina olona izay tena mety efa komika. Satria dia fantatra koa amin'izay tao rehetra sy izay ireo efa hita. Mpanoratra izaho Patrika. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe tsy fitiavan-tanin-drazana. Fa raha resaka tsy fitiavan-tanin-drazana ity indray no diniana sy ho jerena, dia tena ratsy ary handoza, ary mety ho potika mihitsy aza ny firenena. Satria nahoana? Ao anatin'izany koa ny fitiavan-tena, ary tsy izany fotsiny fa mbola betsaka koa iray olona izay tena hamono tena. Ka izay vao tonga ny fahantrana, ary izay vao tena hahantra, ary vao maika lasa mahantra be fiantrana. Koa mba elao fa tsy mety fa mamono sy mampalahelo ary manala baraka antsika vahoaka malagasy izany rahavana. Satria izay miseho mandoro tanety ihany anie no mandoro tanin-drazana. Ary izany ireo hafatra ireo taolo taloha tany sy izay ireo efa lasa korazana. Tsy mampitahotra akory aho fa tena zava-marina, ary efa tena voarefy, ary koa tena norefesina tao anatin'ny lesona. Koa raha mandika sy tsy manaraka izany isika dia tena mety hafarana amin'ny fahafatesana. Ka mba tandremo sao dia hita faisana, ka izay vao tena tsy ho isy tsony ny raisina, ary vao maika tena hitondra faisana. Tandremo, izany rehetra izany tsy voatery hoe tonga dia hivaly direkta, fa miandrasa fotsiny ary koa matantesa, fa tsy maintsy mbola ho avy aminao ilay hoe perfecta. Ary tsy izany fotsiny fa mbola hamakivaky ny fiainana manontolo koa ilay atao hoe perte.
tena zava-dratsy ny hoe raha tsy tiana ny tanindrazana. Ohatra, mety misy olana angamba eo amin'ny fari-piainana na eo amin'ny fianakaviana na amin'ny ozon-drazana izay nahazo. Asa tsy fantatra fa izao fotsiny: tsarovy fa raha misy ny olana dia tsy maintsy ho izana tadiavina ny vahaolana. Ary rehefa hita ny vahaolana dia izany rehetra izany dia tsy maintsy miafarana amin'ny atao hoe lamina. Ka izay vao tonga amin'ilay teny hoe asivy lalana fa tsy milamina dia azony ramina ary dia ataoviny lamina. Ary izay teny izay raha tena dinihana dia tena zava-marina ary dia teny manamarina izay teny tiana no fantarina. Ary izay teny tiana no fantarina tao ka azonao dia izao: tonga dia raiso amin'izay ny fepetra fa azo atao kilalao mitsony raha amin'izao fotoana izao. Izany dia midika hoe tiavo ny tanindrazana tahaka ny tena. Tsarovy foana fa raha tsy tia ny tanindrazana sy ny tena izay dia mba tady dio foana fa dia tena very zo tanteraka. Ka mba tsy ho isian'izany intsony aza manara-taranaka fatifatahany amin'ny eran'izao tontolo, fa mba manaja tena fotsiny, ary koa aza mba tia tena. Fa raha tanterakanao daholo izany rehetra izany dia handroso tokoa ny firenena. Ka izay atao amin'izay ny maha olombanona fa tena tsara, satria koa mino tsy manantena amin'izay fa samia mankafy ary samia mankatia ny tanindrazany daholo, mba hajanony amin'izay ilay fo torotoro. Ary izany hafatra izany mba raiso ohatra ny didifolo, ary tsy ho anao irery fa ho antsika rehetra manontolo. Mpanoratra izaho, Patrik. Kingam-panahy na mpitondrano loha teny hoe tsy nampoizina. Lasa saina tanteraka aho mahita ny fiovanao, toy ny tsy toy ny taloha intsony fa ahitana toetra ratsy mbola vao. Fa maninona loatra no misy fiovana toy izany? Satria dia tena tsy nampoizina ka dia aleko ihany ny manontany. Malahelo mafy aho satria ianao no mba antenaina, kanefa dia izao no zava-misy ka inona intsony ny tavandraina. Efa tafiditra tampisaka ny tsy fahalalana ka izay vao tonga ny fahatsapana, ka dia diso fanantenana sy mety hafarana amin'ny fijabahana. Fa raha ny toetra ratsy io dia mbola azo ovaina, ary raha ny tarehy ratsy koa dia tena azo hatsaraina. Koa mba miova fa mbola tsy tara, ary andrasana foana izany fa ny soa no fianatra no tena tsara. Na dia zany aza indrisa nefa fa dia tena tsy nampoizina ny fihetsika sy ny zava-niseho rehetra. Ilay toetra izay nisy mpaniry teo aloha dia nisy fiovany tanteraka tokoa, mba tsy lazako azy hoe tena sainam-boa. Ahitana karazan-dratsy maro samihafa, ary raha misy ny fahatarany kely angamba dia iafarana amin'ny fitaingenana kofafa. Fa raha ny toetra teo aloha dia tena milay, hoy tsy oke ary tsara tehirizina,
indrisa nefa noho ny taty aoriana dia nisy ny fivadiana sady tamin'ilay ora tsy nampoizina. Mpanoratra izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrany loha teny hoe lalam-piainana. Ny fotoana manampetra ho antsika rehetra rehetra, ka manomboka izao isika sy anao dia tsy maintsy hifandao, ka tonga dia lazao raha tena tia ianao. Izay ny fiainana ety an-tany, ka tsy maintsy hisy ny hitomany. Nefa atao ahoana moa? Fa dia izay tokoa ny lahatra ny ray tsy toa. Fa raha izany no fiainana dia mba alefaso ihany ny fisainana. Fa raha misy aza ny fitarainana dia zakivy raha mbola miaina. Fa raha izany fity izany dia mbola ho ravatrany, koa aza mba pilafilaina. Fa dia efa fantatra fa dia tena ilaina, indrindra indrindra raha mbola miaina sy mananaina. Koa dia samy amin'izay mba samy ho tonga saina. Nosoratany izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrany loha teny hoe loza voajanahary. Feno loza voajanahary izao tontolo izao, loza mihatra sy mahafaty ka tsy misy azo atao. Ny horohoron-tany dia anisan'ny loza goavana, ao koa ny rivo-doza ka dia tena tsy misy azo ankatoavina. Tena henjana ihany rehefa tonga tokoa ny kotro-baratra, fa dia tena mipoapoaka ka misy mihitsy ny tena milatsaka. Fahavaratra ny andro ka dia tondraka ny rano, ary koa dia tena mivelatra. Sanganasany godina sokotroka io, ary koa arahan-tselatra. Ny vanim-potoana ririnina indray dia tena mamirifiry, ka dia tena mbola latsaka ambany ny hoe mahamay. Mamanala ary bobongolo isan'andro isan'andro, indrindra rehefa hariva ny andro. Ka voatery misy ny mamana rano rehefa tena handeha ho andro. Rehefa tonga indray tia ny hafanana dia tena tsy misy ohatr'izany, ary dia tena feno ny laim-pana.
misy ireo tsy mahazaka ka dia tena mitaraina, tsy kely, tsy tanora ary tsy lehibe fa dia tena mihatra manaina. Misy foana ireo loza sy ireo voajanahary ka dia tena mifanatrika hatrany ny amin'izany fa tsy hoe mba kabary. Mpanoratra izaho Patrik. Kingam-panahy na mpitondran'ny lohateny hoe ma philosophie personnelle. Ma philosophie personnelle, c'est une philosophie qui vient de moi-même et créée par moi seul et se termine par kingam-panahy. Ensuite, voilà mon thème dans ma philosophie personnelle. Na inona ny zavatra miseho sy mitranga dia tsy mampaninona fa any am-paradisa ihany sy any am-paradisa foana ny tanjona ho tratrarina sy banjinina. Inona moa no atao hoe kingam-panahy? Ao anatin'ity filozofia personnelako no misy foana ny atao hoe kingam-panahy. Ka ny atao hoe kingam-panahy dia ny saina sy fanahy izay tia karokaroka ka ahitana zavatra maro samihafa izay tsy takatra ny sainy sasany sy ny fanahy koa ao anatin'izany. Averiko ihany, ny atao hoe kingam-panahy dia ny saina sy ny fanahy izay tena tia karokaroka ka ahitana zavatra maro samihafa izay tsy takatra ny sainy sasany sy ny fanahy koa ao anatin'izany. Izay ny atao hoe kingam-panahy. Ka ny aingam-panahy maro samihafa toy ny ireo sorabolana, vetsom-panahy, tononkalo, entom-panahy dia misy ato anatin'ny kingam-panahiko ity daholo. Fa ny zavatra rehetra izay voalazan'ny kingam-panahiko ity kosa dia tsy misy ao anatin'ireny aingam-panahy rehetra ireny. Ka dia izay no mahatonga an'ilay hoe ny aingam-panahy rehetra dia misy atao anatin'ny kingam-panahy, fa ny kingam-panahy kosa dia misy tsy hananany aingam-panahy rehetra. Ka izao ary. Yeah, hello everybody. Ici c'est Patrick dans le VFF AFFM de Kinga. Je donne les quelques petites instructions à vous de ce terme-là. Le VFF AFFM de Kinga veut dire vavaka, fianarana, fanatanjahantena, asa, fialamboly, fiainana ary mozika. Et la lettre ou le chiffre 2 veut dire aussi que je ne suis pas parfait dans le monde et surtout vers l'extérieur du monde. Donc je ne suis pas le premier ni le dernier sur ce rang ou la place, mais je reste et je resterai toujours le deuxième. Ensuite, le premier place,
c'est Dieu et son Fils, avec tous qui sont déjà dans le ciel, au paradis. Et les derniers, je considère bien que les diables, avec ses Lucifer. Pour terminer, ce morceau-là donne ou devient le mot King. Après le VFFA, FFM 2. Et le complément du tout se termine par Hakingan et donne de Kingapanay. Panoratra, Isao, Patrick. Ninamurna, en philosophie personnelle, Aïsamrir dia, Mbola Isao, Patrick.